Ny zavatra natao androany moa zany dia fanatanterahana ny voalazany didy mandalana manan-kery zay milaza fa raha misy ny fifidianana zay ahitana candidat na lista candidat na fitsapakevim-bahoaka dia tsy maintsy omena anjara fitenenana maimaim-poana ny candidat na lista na candidat na ny solotena ny mpanohana ny eny na mpanohana ny tsy ao amin'ny hainao manjery mpanjakana ary tsy maintsy atao antsapaka ny filaharana am'zany anjara fitenenana izany ary tsy maintsy atao ampahibe maso zay zany no nitanterahina androany no manokana zany ny CNI ny ORTM intelo isanandro ao amin'ny RNM sy ny TVM isanisany de mbola hozaraina amitsika any amin'ny mailaka zany ilay fiche technique zany mirakitra n'izany dia misy karazany roa zany ny anjara fitenenana ho atao ao ny anjara ray voalohany zany isanandro mandritra n'ilay 30 andro zany de miditra intelo isanandro io zany dia ny faharoa dia misy ny fifanatrehana na ny hoe débat eo amin'ny solotenany manohana ny eny sy ny solotenany manohana ny tsy de indroa zany no ataotsika io fifanatrehana io na hoe le débat de amin'ny sabotsy fa efatra ny volana Mai sy ny sabotsy fa 15 ny volana Mai amin'ny 7 latsaka fahefany isaky ny ariva zany no anaovana an'io dia malalaka ny manohana ny eny sy ny manohana ny tsia andefa ny olona zay hanao le fifanatrehana zany andray anjara am'le fifanatrehana fa ny mpanaradia kosa zany dia tsy misy am'ty ndray mitoraka ity